tamin'ny zaho mbola ministre ny fanatanjahantena ministre coach ny Tuliara dia isan'ny tompon-kevitra zaho tamin'ny suspension de base Tuliara zay aloha tokony hazava dia taty aoriana nisy ny fanatsarana ny cahier de charge ary fatatsika koa fa nisy ny refonte ny code minier zay natao tamin'ny 2023 nisy koa lalàna la loi sur les investisseurs sur l'investissement à Madagascar 2003-002 ngambany izay raha tsy diso dia zany rehetra zany nijerena tanatin'le loi sur les investissements à Madagascar anatin'ny article 23 sy 24 dia mijery ny resaka mahaolona dia mijery resaka tontolo iainana zany rehetrarehetra zany en perpétuelle évolution miova ny fandehan-javatra za tsy manoatra bontolo ka androany rehefa miteny hoe tsy mety io nefa hitako hoe misy ezaka fivoarana natao tanatin'ilay projet dia mbola mijanona amin'izay hevitriko zay am'le fitenenany vazaha hoe le sage change d'avis izy le sot sans tête za tsy miteny hoe miqualifie an'le olona zay fa fomba fanoharana zay fa za ny fanaovako politika dia rehefa misy hevitra hitako en tant que leader na leader politique any Tuliara koa za raha hisy hevitra hitako anatsoa an'le vahoaka tsy manao fanoherana botolo zany za fa mivoatra araky ny circonstance misy sy ny fivoaran'le dossier n'le société lehibe ohatran'ireny ny zava-misy ny zavatra fatako dia hitondra zavatsoa any Tuliara izy isy effet boule de neige anana an'izany hoe ataoko hoe avy ao Tuliara zany no andehana ny fampandrosoana ny Madagascar iaingany arakarenany Madagascar ray manontolo 70% ny arena kibon-tany presque any miniatsino malaza tsinanana ohatran'ny vilitsahana zay Tuliara dia maninona moa androany raha ohatra hoe misy société côté en bourse ohatran'io ilaitsika gasy na any amin'ny firenena mandroso ivelany any tsika raha misy zavatra ataotsika garantitsika gasy io mananinona moa tsika gasy firy ny mine azo sandraha mety Madagascar io zavatra opportunité lehibe io fa hoe aratsiana fotsiny izy androany mba ahafahana manajamina an'le izy mba ahafahana miteny hoe io raha fa tsy mandroso Tuliara